Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina sakafo ifanialina. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana amin'izao alatsinainy fahatelo ny volana jona izao. Etanko ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar sy ny gazety taratrary ny Les Nouvelles. Miarabanao Frank Ramarsson. Miarabanao Sinezy ary miaraba koa amin'ireo mpiainotsika amin'izao tapakary vision. Ny nanamarika ny farany herinandro teo Frank Ramarsson teo ilay zavantranga teny ambany lalana Itosy makasika indrindra an'ilay mpiambina ny Jean Lainerico sy ny ponina teny antoerana ohatrotrony ahoana ny fahitany talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar ny zavantranga. Na ina lazaina aloha maniny dia hita zany fa ny vahoaka zany amin'izao fotoana izao dia membra amin'ny fitondrana membra satria mahita an'ilay ataontsika hoe tsy fisian'ny fandriampahalemana ary ninona aloha zay fanazavana zay nomena zany hoe nisy fatyolona teo ary tsy tahalala ilay vahoaka ny eritseritsy izy fa ny mpiandry an'Andriamatoa Laneriko no ataony hoe namono an'ilay tovolahy io. Ny dikan'izany dia ny hoe tsy nanaiky intsony izy zany fa hoe tsy mandehandeha fotsiny ohatr'izao zany ny zavatra vavaka toy ireny ary natonga n'ilay ataontsika hoe fitsaram-bahoaka natonga n'ilay hoe torabato nisy tao amin'ny tranon'Andriamatoa Jean Laneriko ary ny farany mihitsy azy tamin'isika fikasiana tanana azy tamin'ireo olona zay nanafika ary eo amin'izay zany vao miteny sika hoe marina sa tsy marina aloha zany ny zavatra rehetra zay nitranga hoe ny mpiambina ny namono azy sa ny tonga teo le tovolahy dia hoe isaka ny zavatra nataony dia hoe nyreo ihany namonjy azy ka ny zavatra mahakaka manko dia araka ny tenen'Andriamatoa Jean Laneriko dia nondray tafiditra teo izy dia nitady azy reo olona nondray voasambotra dia lazain'ilay be mifokotany fa tsy olona vao aminy le olona raopolo voasambotra na telopolo izy teo ary nisy vola sirongony tany aminy zany hoe saika no zavatra mamafady ihany zany izy tan'Andriamatoa Jean Laneriko ka zay natonga azy mandika fa hoe saika nisy na kasamono mihitsy izy amin'izay dia tafiditra amin'le ataontsika hoe cause cas de force majeure tsy misy candidat ray hoe raha marty ny candidat ray dia izay nefa rany dia tsisy ny fifidiana zavatra saina ohatran'izany zany ny neverin'Andriamatoa Jean Laneriko karaha zay tokoa noho izy dia fa tena zavatra efa lasa lavitra ty ataontsika hoe crise ity satria raha ohatra misy olona mitady zany mikasitahana ny candidat zay misy ka zay no mampalelo amin'izao fotoana izao ary engany ty conclave zay atao any vatro ty dia hitondra an'izay ataontsika hoe vahaolan'izay satria efa manomboka efa leo ny vahoaka leo koa zany ny ataontsika hoe ny olona rehetra zay manana asa aman-draharaha satria tsy zavatra zay mandeha milona intsony raha raha-pirenentsika. Zay indrindra Frank Ramarsson zao moa zany vao mba niseho mitranga tahaka ity teto Antananarivo ankoatran'ilay teny am-bopo makasika an'ilay mpiambina amin'ny Pasteur Moel fa any amin'ny faritra dia matetika mandeha zay fitsaram-bahoaka zay inona avokoa no antony zany rehetrarehetra zany ndikan'izany fa tsy mahatoko intsony ny vahoaka ny ataontsika hoe fitsarana eto Madagasikara satria raha mity ary koa zavatra hitan'ny olona satria androany ianao hoe raha ohatra misambotra olona anankiray dia raha afaka pisy dia mety efa afaka indray le izy ary izay ny mankaleon'ny vahoaka hoe ny raha ohatra misy olona zany ataontsika hoe manana an'ilay ataontsika hoe fahefahana miaro an'ireo jiolahy dia izay zany efa nitolona isan'andro raha zany fa tena hoe tsy misy intsony zany le fifampatokisana eo amin'ny mpitondra indrindra ny eo amin'ny fitsarana ny gendarme sy ny vahoaka entina ary zay no ataontsika hoe mampivaha an'le ataontsika hoe ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao satria zavatra kely bitika fotsiny dia mety manimba zavatra eo amin'ny firenentsika ity ary zay mihitsy ny tsara teny zao hoe hojerena zay zavatra zay satria ho avy ny fifidiany moa ho avy ny resaka politika moa dia hoe mbola zay ihany hoe ahoana ny petrahan'le CESO rehefa hita le lesoka zay nisy tao ahoana momban'ny sasany hoe ahoana ihany reo candidat anankitelo zay atao zay tsy ilatsahana dia mifikotra amin'izay hevon'izay ny vahaolana mahomby angamba dia engany
hivoaka tokoa na amity resaka conclave ty na amina resaka ataontsika hoe fifampidinihana fifampiresahana lalina eo amin'ny samy malagasy eo aminy zay no zavatra hita amin'izao fotoana izao. Tena hitondra vahaolana ve le conclave Franck Lamarchand? Mitondra vahaolana io raha manoatra tamin'ny convention 91 zao tsy mivoaka ny tranga tsy misy ny résolution zay ny ilaina amin'ny zavatra io kanefa moa ny acteur sasany tsy ao mouvance-atiry zany tsy tao le Antoine Rajoelina tsy ao zany hoe mbola misy force ty ivelan'le conclave zany mbola miasa ary zay no ilazana hoe misy le hoe ataoko hoe zavatra tsy maintsy misy fampidinana tsy maintsy atao iaho satria tsy maintsy raha tsy mitamatra daholo ireo tsy ahita ataontsika hoe vahaolana isika malagasy amin'izao fotoana izao. Ary ny FFKM nefa ahoana ny fijerina azy? Ny FFKM nefa efa vitany azy ny fampidinana donc ny zavatra tadavina aloha de tsy sommet des quatre zay tadavina Andriamatoa Jean Albert sy Didier Ratsiraka donc zany hoe ny ambany fizokan'ny FFKM zany hoe 8 ans zany ary tanterahana koa zay zavatra zay satria ho an'ny olona de io koa lalana ray voany amin'ny krizy azona ataontsika hoe mametraka ny climat d'apaisement. Isaranao teto amin'ny fandarana isika tamin'izao andran'izao Franck Lamarchand. Sotranao sineza misotra koa ihany any européenne. Mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.